eo amin'ny tontolon'ny zavakanto kosa indray dia isy ny fampisehoana ho fanomezam-boninahitra ny mpanakanto frantsay Johnny Hallyday. Mpanakanto manana ny maha-izy azy sy feo miavaka avokoa no andray anjara amin'izany. Quand tes cheveux s'étalent, Que je t'aime, une lohateny fampisehoana ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ny Johnny Hallyday ho tanterana izy mahoavy zao eny amin'ny Dôme Makondrano. Steny, Gottlieb, Eric Tselatra, Tous, Nati, Kouloun, Shakira Ndry no amelona indray ireo hira nahafantarana ny Johnny. Que je t'aime dia hommage ho an'ny Johnny Hallyday arak'izay anaran'izay hoe Que je t'aime. Hira anisan'ny malaza indrindra nafantarantsika ny Johnny Hallyday. Ao anatin'izay hommage ny Johnny Hallyday izay dia marobe ireo mpanakanto nasaina izay ampitondra tanteraka ny mpakafy Johnny Hallyday ao anatina ambiance mafana zato isan-jato. Misy any Steny hanao interprétation Johnny Hallyday. Steny izay fantatsika loatra na amin'ny feoany na amin'ny endriny na amin'ny fankafizany an'izay Johnny Hallyday izay. Raha ny fantatra dia isany koa ny parade ataon'ny motard ianga avy any Marimasay ahitana Harley Davidson hatrany amin'ny 20. Misy ireo hira izay nampitoviana mihitsy tamin'ny fomba firan'ny Johnny hatramin'ny arrangement, fa misy ihany koa ny hira izay iren'ny mpanakanto malagasy araky ny fomba fihirany. Faraky ny resaka ireto tamin'ny voalohany moa dia hoe zany Johnny zany tena phénomène exceptionnel ary tsy hitako zay tsy tia Johnny eto Madagasikara. Tena hoe hommage national mihitsy zany nieritreretina izy ity ary izahay artiste izay natsona dia verina efa hoe conducteur fotsiny zay ary izahay nefa dia migarantir 100% hoe tena ambiance 100% ty. Tsy hijanona eto Antananarivo ny hetsika fahatsiarovana ny Johnny fa eteto faritra ka izy ny fampisehoana ho tanterahana any Antsirabe, Thomas Narima Ajanga. Dia toy indray tompoko lasy toko amin'ny vaovao izay voangona ho antsika tamin'ity androany ity. Saorana ianao tena tokantrano tany tsy nisaraka anay fa nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MATV. Entana hatrany ianao tsy saraka amin'ny fahitalavitra mbola ao rehefa andarana izay efa nomanina ho antsika. Mamy fotoananao ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MATV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.